Falimarim-batsika rehetra amin'ity an'ity indray misaotra ny tompontsika fa anokatra ny fotsika indray izy ary iresaka amintsika indray ny tompo androany. Amen. Manaona ny fonao efa vonona ve ny fonao andray ny teniny indray androany? Efa vonona ve ny fonao fa amando ny fonao mety maina indray izy androany, mety tsy haiko hoe manahoana ny etahan'ny fonao androany fa androany tompo te hikasika antsika manokana indray. Tsy raha avy mihitsy manomboka amiko izay zara hatrany amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra izay tonga eto aza mieritreritra ianao mety tsisy anjarako androany, mety ny anateny ianao hoe fa ahoana ary izany fiovahan'ny programme izany fa izy raha lasitraka to pastera mitarika ary maninona tsy pastera mitoriteny fa maninona le mitendry clavier teo mitoriteny fa za mino fa lisy tsy programme atsika fa lisy programme an'ny tompo ary mino fa tsy olona ny alehanao eto sa tsy zany? Mino fa tsy olona marina fa mahafinaritra miona amin'ny ankonana, mahafinaritra mihitsy miona amin'ny rahalasy ranabavy fa mihazona atsika tsy ny rahalasy ranabavy tsy zany? Jesosy Kristy mihazona atsika ary izy ny antony zavatra rehetra, izy mihazona azy, izy no membonahitra. Dia avy hatrany dia andray ny ten'Andriamanitra. Misaotra ny tompo manokana satria rehefa misaina za moa rehefa tenen'ny paster zay hoe mitory se amin'ity fotoana ity any anaty koa ny tena hoe fandavana tanteraka fa eo masiny amin'ny tena ok ary ny antony misy zavatra tsapako foana hoe sao dia mbola tsy mety zany sao dia tsy mety zany, misy zavatra ohatr'izany be dia be ao anatiko ao, misy fandavana foana hoe mety sao dia mbola tsy tokony izany ianao an'izany, sao dia olona hafa any anatin'ny saina fa rehefa tena tonga ny fotoana dia ny tompo ny manamarina, dia ny tompo ny momba atsika. Tao anatin'ny zavatra navariana kely fotsiny tao anatin'ny fitariana teo ko nomeny tompo confirmation amin'ny zavatra hozaraiko eto. Tena mandra-pandeha ny zavatra rehetrarehetra sy ny fiainana rehetrarehetra eo ako dia tena fotoana kely alohan'ny akaraka eto ny fantatro mazava hoe inona ny zavatra apetraka ny tompo ary tena misaotra ny tompo ny amin'izany. Avy hatranytsika dia hamaky ny teny ndao fa hiarakitsika Matthieu 1:20. Matthieu 1:20 misy teny haitsika be zay ao hoe andiny 7:20. Inona ny ao amin'ny 7:20? Makanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no hanome anareo fitsaharana. Dia izay ny tena tadidin'ny olona fa misy toyana izy io dia misy koa nefa ny eo alohany fa raha mety ianao dia ndao mba vakitsika mihitsy le contexte misy io tenin Jesosy io dia anampy atsika ny tompo. Mety kosa izy anao teny efa haiko izany fa za androany mino fa misy zavatra ho ampatsivon'ny tompo anao androany ary mety misy zavatra mbola tsy fantatra ao fa ny tompo no anokatra amin'ny masom-panahinao. Tsy izany anokatra amin'ny masom-panahinao aza mieritreritra anao olombelona no iresaka aminao fa ny tompo ny iresaka. Samy miaintsika androany dia samy mandray tsika androany. Amen. 20 ny tenenan Jesosy mafy ny tanàna izay fananaovany inona? Fahagagana maro. 20 ary tamin'izany dia vao niteny mafy ny tanàna izay nanaovan'ny ankamaroany asany lehibe izy satria tsy mibebaka ireo ka nanao hoe loza anao ry Korazina, loza anao ry Betsaida, fa raha mba tany Tiro sy tany Sidona no natao ny asa lehibe izay natao tao aminareo dia efa nibebaka ela tamin'ny lamba fisaonana sy ny laveniny ireny. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny Tiro sy Sidona amin'ny andro fitsarana noho ny aminareo. Ary ianao ry Kapernaume, asandratra hatrany an-danitra va ianao? Hietry hatrany amin'ny fiaina tsy hita ianao? Fa raha mba tany Sodoma no natao ny asa lehibe izay natao teo aminao dia ho naharitra ambaraka androany izy. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa no amin'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny aminao. Tamin'izany andro izany dia namaly Jesosy ka nanao hoe mideranao araiko
tompony lanitra sy ny tany fanafeninao tamin'ny endry sy ny manatsaina izany zavatra izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika eny raiko fa izany ny sitraponao ny zavatra rehetra natolotry ny raiko ahy ary tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tia ny zanaka anehoana azy makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no mianareo fitsaharana ento ny ziokako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho dia hita fitsaharana ho amin'ny fanahinareo ianareo fa mora ny ziokako ary maivana ny entako misaotra ny tompontsika fa zao vaninandro ihany atsika izao a dia be da be ny karazana kristianina rehefa tena mandinika ianao a dia misy a ireo olona tena miandrandra leo asan'Andriamanitra be da be miandrandra ny asan'Andriamanitra ny olona rehetra samy mitady en'Andriamanitra daholo amin'izao vanim-potoana izao maniry en'Andriamanitra ny olona fa Jesosy rehefa mijery ny olona dia mahita fa misy karazany roa samy hafa ny olona izay mitady azy taka an'ireto tanàna izay niresahany reto a Jesosy tena manao fagagana zay aloha tiako tenenanao hoe tsy niovy Jesosy tsy hoe mpanao fagagana izy taloha fa zao izy tsy dia manao fa miresaka fanam-panahy be fotsiny izy amin'izao tsy niovy izy ny fianam-panahy mandeha tsara izy koa manao fagagana raha marary ianao dia afaka nosotranony ny androany raha misy olana eo amin'ny fiainanao dia izy ny amahany io tsy ianao navahany olanao tiako fantatrao zay tsisy olombelona mavany olanao fa Jesosy ary raha velany ovahany io a dia izy ihany ny antony zay le zavatra nyteneniko voalohany teo hoe izy ny antony a izy no miazona izy no memboninahitra antony zany a mba tsisy olona ho asandratra mba tsisy olona ho derainy fa izy rery Jesosy rehefa mijery hoy dia mahita fa misy olona tena mifantoka any amin'izay hoe le aretiko satria ianao mpanasitrana le olako satria ianao mpamaolana ary ny fiangonana maro koa ankehitriny dia tena manosika an'izy io ny tena marina zay mahatonga ny olona lasa mirona tahaka izay mety le izy raha ohatra ka tsy izay no ny voizina loatra dia mety tsy izay loatra koa ny any am-pon'ny olona azonareo hoe fa le izy dia tena mivoizina tahaka ny hoe inona ny ilaina tahaka ny publicité ilainao ty zavatra ity satria milamilamy ianao rehefa misy an'ity zavatra ity dia tahaka izany ny fivavahana ankehitriny ny akamaroany tsy ny rehetrarehetra lasa ny olona manana n'lay etaeta satria ny etaeta dia voaforona ao anatin'ny zavatra mitranga ny zavatra mitranga koa ankehitriny a ny fiainana tena mivoatra be tsy haiko karazanareo ny zavatra teneniko mivoatra be ny fiainana toa betsaka kokoa ny zavatra iasana saina amin'izao vanim-potoana izao za mahatsiary tsy hoe mbola kely taloha fa mahita hoe amin'izao fotoana izao tena misy zavatra isaina mafy loatra mihitsy zay zavatra atao rehetra dia miasa ny sain'ny olombelona be da be kokoa ny stress amin'izao vanim-potoana izao noho ny tamin'ny taona taloha na io climat tsy milamina io ary na io orana tsy mbola latsaka hatramin'izao za mandalo eo anosy ohatra dia fotoana ohatr'izao a efa milatsaka daholo le zakaranda maintsomaintso violet reny a hatramin'izao ohatra mbola tsisy singany ray nihitsana hatramin'ny tsy haiko rehefa misy ao izao fa raha ohatrany hoe tamin'ny heritaona fotsiny a dia efa feno ohatr'izao zany ny volana oktobra haiko tsara io volana oktobra io a fa amin'izao fotoana izao nefany a dia tsy misy zany zavatra zany dia efa mampiasa ny sain'ny olombelona fa ahoana rovinany no avy ny orana ohatrany hoe amin'ny janvier ho ny vao avy ny orana ohatrany tsy ilama mihitsy hono izy ity ahoana ihany ty fiainantsika ity mikorotana ny olona ary be da be ny olona mitodika any amin'Andriamanitra satria maninona tsy milamina amin'ny fiainana azonareo hoe be da be ny olona mitady vahaolana amin'Andriamanitra satria Andriamanitra hono no mpamaolana fa ozy izy Jesosy hoe ore olona Jesosy mijery zany hoe raha nanaovako asy nareo raha nisitraniko nareo raha nisy zavatra tsara nataoko teo amin'ny fiainanareo nampibebaka anareo ve reny nanova ny fonareo ve reny tepoka voalohany androany a ny fahagagana ny asan'Andriamanitra hita maso
le tadavintsika le famantarana isan-karazany za milaza aminao fa tsy nanova olona famantarana mety resy lahatra ianao indray mandeha hoe tena Jesosy ny nanasitrana anahy mety tamin'ny fotoana anankiray tena tsy nihinana fanafody ianao tena tsy naka recours tamin'olona ianao ny amin'ny famonjena anao fa tena tsapanao mihitsy fa tena Jesosy Kristy avy any Nazareta le tena tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka nikasika amin'ny fiainanao dia nanasitrana anao fa na zany ary ny zavatra nitranga tsy nanova olona zany zany ngedra tsy zavatra tantara resantsika reta misy zavatra be dia be nataon'ny tompo ozy izy ny tena Andriamanitra hoe ny akamaroan'ny fagagana ozy izy dia tao amin'ireo tanàna ireo tanàna ny Korazina Betsaida ry Tiro ry Sidona tena Jesosy ary nisafidy hoe tena aleoko ary Sodoma ozy izy raha Sodoma ve ny nanaovana zao tadidinareo sa tantaran'ny Sodoma nge nandatsahana afo hoe ho levina fa aleoko ary ozy izy Sodoma azonareo Sodoma tsy nahita fagagan'i Jesosy Kristy tsy mahafantatra an'izay Jesosy Kristy zany tanàna zany fa laon'i Jesosy lavitra zany toy izay ny olona izay nanaova ny fahagagana ny olona izay nahita ny asan'Andriamanitra za milaza aminao be da be ny olona tsisy afaka ny tentsika reto za hoe mbola tsy nisotran'ny tompo mbola tsy nanaova ny tompo fahagagana ary maro zany za manome voninahitra ny tompo ny amin'ny fahagagana atao ny amin'ny fiangonana isan-karazany ny amin'ny asan'Andriamanitra izay atao ny mpanompon'Andriamanitra isan-karazany na izy io na izy tena mideran'ny tompo any amin'izany fa za manana antoka satria Jesosy nefa laza fa Jesosy le mandinika amin'ny fosiny fo na mahita fa tsy nitondra ny olona amin'ny fibebahany zany dia aoka ho mailontsika zay ny antony namakiko le contexte satria mahafinaritra ny olona miteny hoe rehefa misy ny olana makanesa ty amiko ianareo mavesatretana sy miasa fatratra dia tonga tokoa ny olona hitadininy fitsarana ny tiany Jesosy omeny fa vaolana ny tadavin'ny olona fiadanana izay le tantaran'ny Joba teo ny fiadanany Joba no nyrestaureny Jesosy ny restauren'Andriamanitra voalohany akoatra hoe lasa tsara tare kokoa ny zanany avoroa eny ny areny rehetrarehetra kadory eny tsy zany va kadory eny fa le fiadanana Jesosy koa raha miantso androany teboka voalohany resahako aminao Jesosy raha miantso atsika olombelona Jesosy raha miantso aza mieritreritra anao ho an'ny olona mbola tsy nandrain'i Jesosy ty teny ty fa ho atsika zanak'Andriamanitra mihitsy le satria tsika variana indraindray tsika misaina indraindray hoe le fiainana mandeha fa tsy hita ihany hoe ahoana fa mivavaka mandeha amin'ny fahazaransika indraindray miaraka amin'ny tompo fa ny tompo andrany tena miantso oka aloha le maika amin'ny fanompona oka aloha le maika amin'ny asa rehetrarehetra isan-karazany fa vilo ianao fa hitako efa mavesatra ngenao zany avy manomboka efa ohatrany efa tsy ao tsara tsony nge zany fonao zany fa efa mandeha fotsiny miantso antsika ny tompo androany fa te hamendray ny fitsarana izy miantso antsika ny tompo androany ny olanao ovahany io raha tiany raha fantany hoe zay mahasoanao hoe vahana le olana dia ovahany io mame antoka anao zato isan-jato fa ovahany io fa raha ozy izy hoe mbola oka aloha fa mbola tsy mahasoanao ny hamahako ny olana io fa le fitsarana aloha dia ndao tsika handray ny fitsarany androany amen ndao tsika tena isokatra ny fotsika minao fa efa tena anatin'ny fonao ny fisokafana amin'ny tenin'Andriamanitra ankehitriny fa za tena teny ianao hoe fiadanany Jesosy le fitsarana avy amin'i Jesosy manoloana ny zavatra mitranga mafy ny aretina tena mafy ny aretina tsy mampiadana io mampistress io ny olana ny zavatra jerevana misy zavatra iraisana zao tontolo zao fa misy zavatra personnel anao misy zavatra iraisanao amin'ny ankonanao fa misy zavatra manokana anao misy zavatra iraisanao amin'ny ray tanàna aminao fa misy zavatra anao manokana fa nakarazany manahoana nakarazany manahoana Jesosy dia ampitoetra amin'ny fiadanany ho antsika zanak'Andriamanitra te handray an'izany ve ianao androany te ho fenao an'izany ve ianao za miteny aminao mihoatra noho ny zavatra rehetrarehetra zany mihoatra noho ny mety etaetanao zavatra hafa rehetrarehetra zany dia minao fa ovarainao zany amin'ny tiany io ty amin'ny anaran'i Jesosy 7:20 ozy izy hoe entony ziokako dia mianara amiko
fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po aho dia hita fitsarana amin'ny fanahinareo ianareo. Zavatra mitranga matetika rehefa mijery ianao miresaka amin'olona ianao na mijery eo amin'ny zavatra tena ifanerasaran'ny olona moa zao dia ny Facebook dia rehefa maheno ny tena anepon'ny olona any ianao satria ao ny olona milaza an'izay tena mba anepony ihany zafatoko dia be da be ny olona mitaraina hoe tena mafy rangaly manaraka an' Jesosy tsy moramora le izy, tsy moramora le miaraka amin'i Jesosy io fa mila miezaka tsika rehetrarehetra. Tena be da be ny olona manao ny karazana fampizaliana tena indrindrindrindra moa ny zavatra izay fampizarana amin'ny olona, ny toriteny izay voarahin'ny olona, ny afatra izay voarahin'ny olona dia mitarika ho an'ny olona mba hanao hetsika ho an'Andriamanitra. Rehefa taomina ny olona hanao ny hetsika ho an'Andriamanitra dia io no tena ahitan'ny olona tena sarotra le izy, tsy moramora. Izay anankiray ny fitaomana ny olona hanao ny hetsika, fa ny zavatra anankiray tena mafy amin'ny olona indraindray dia ny tsy hanao fahotana intsony, ny tsy hanao hoe ohatra ianao hoe mpiasa-panjakana ohatra dia rehefa mandray an' Jesosy ianao rehefa tena voarainao Jesosy Kristy dia fantatrao misy zavatra tsy tokony hataonao intsony, ohatra hoe miakorde zavatra alatra ohatra. Be da be ny miasa, be da be ny olona fantatro miaina ohatr'izany, ary tena fantatro hoe sahirana miaina anatina pression satria ohatra ny hoe lehibe eo ambony miteny hoe akorde ity zavatra ity, le olona asiana miakorde any io olona kristianina ohatra, zanak'Andriamanitra ary mafantatra fa zavatra tsy fahamarinana ity zavatra ity, tratra amin'ny pression ny olona dia matetika eo ny olona no misafidy hoe ny olona no milaza hoe tena sarotra le izy, tena sarotra le izy. Ny zavatra ohatr'izany dia tena mahatonga ny olona nitaraina indraindray hoe ahoana ihany ary izy ity. Jesosy nefa milaza eto, raha miaraka amiko nareo ozy izy eto ny ziokako, menara amiko, mora ozy izy ny ziokako dia maivana ny entako. Mahita fomba fijery anankiroa samy hafa anankiray indray tsika eto. Izy Jesosy hoe mora ozy izy ny ziokako dia maivana ny entako. Ny olona nefa rehefa manaraka an' Jesosy dia mahita hoe sarotra le izy, sarotra le izy satria misy ezaka be dia be atao anatin'le izy. Antony anankiray mahatonga le izy ho samy hafa ny fomba fijery dia satria nahoana? Satria ny olona anankiray be dia be ny olona mety hiteny hoe ka Jesosy nge mety hoe fomba fijerin'Andriamanitra le miteny hoe mora le izy, mety hoe fomba fijery avy amin'Andriamanitra le hoe ka izy nge Jesosy zay malaza anazy, ka Jesosy ve moa tsy hiteny hoe mora azy io, izy Jesosy, izy Andriamanitra, ianao teneniny fotsiny hoe mora nefa ianao miaina le izy sarotra. Ny tena marina tsy mbola mitovy le natiora, tsy mbola tsy mitovy le natiora. Ny tena marina le mahazanak'Andriamanitra mihitsy. Jesosy mipetraka tonga tetỳ ambony tany, tonga olombelona, mahafantatra zany ny kapasité an'ny olombelona hoe atraizany zakan'ny olona, atraizany tsy zakan'ny olombelona, na io resaka fakapanahy io na resaka, ary ny tena Andriamanitra koa dia milaza fa na fakapanahy io tsy misy mihoatra n'izay zakanareo izay zaka ihany nomeny tompo. Fa ny tena marina mahatonga antsika tena, raha tena karazan'ny olona resy lahatra ianao hoe tena sarotra le izy ary miady mafy mihitsy vao tonga ny an-danitra any. Ny fanontaniana voalohany sao dia mbola tsy tena niova le natiora ka mahita anao hoe zavatra impossible ny zavatra angatahana amiko, na hiteny ianao hoe zavatra tsy vitan'olombelona ny zavatra izay ampitondrain'i Jesosy. Jesosy rehefa niteny za tena mino, nareo ve aloha mino hoe Jesosy tsy mandaingy tena tsy mandaingy izy, vera miteny hoe mora le izy dia maivana le izy. Mety hoe mampiresaka ve izy? Mety hoe mampiresaka izy hoe andangolangona antsika ranga fa mora io nefa ny tena vato be na le mora io maivana io nefa ny alatsany any le izy, zavatra tsy zakanao. Mety mampiresaka ve Jesosy? Tamin'ny herantsika naresaka hoe Jesosy io ohatra ny karazana mila vanina izay
jerevinao re tsara le resaka hoe le zatovo rehefa nyteny hoe inona ataoko mba ho vonjena de miteny izy hoe de miteny Jesosy hoe ataovy daholo ny didy rehetrarehetra de izy efa vitako de izy Jesosy amin'izay rehefa hitany hoe vita le didy amin'ny indray raha fananao rehetra zay le teny antsika tena oatra fampilavaniny ihany aloha le izy ny tena marina Jesosy efa malala araka le zavatra resantsika tsy hanao le olona tsy ao amin'ny natiora le anao an'le izy zay ny anaovan'i Jesosy resaka tsy ho azonao mihitsy resaka Jesosy hoe maivana be le izy fa mity fotsiny fanananao tsy takatry ny sain'le zatovo mihitsy zany resaka izany tsika zao raha ohatra olona mifatotra ny fananantsika tsika dia ozy izy ianao hoe ny fananako rehetra mihitsy hatramin'ny ny anina rehetrarehetra tena hoe amidy mafy ihany aloha zany sarotra ihany aloha zany dia lasa daholo manoratra Facebook hoe sarotra le miaraka amin'i Jesosy misy zavatra be dehibe mila foy nefa zavatra mba tiako ringe reny zavatra mba reny ange ny fiainako azonareo hoe le izy le olona tsy mbola ao amin'le natiora nandray an' Jesosy Kristy tsy haiko hoe manahoana ny fahatsapanao ianao miainao na io ahoana ny fahatsapanao ny fiarana amin'i Jesosy maivana aminao ve le izy sa mavesatra aminao misy ezaka be dehibe malahelo be ve ianao rehefa tsy avela manota tena hoe matsiaro matiantoka be ve tsika matiantoka be ve tsika rehefa tsy mandeha amin'ny famarinana araka an'Andriamanitra matsiaro misy zavatra manahoana ny any anatin'ny fonao androany ny tompo tena te resaka maivana ozy izy raha miresaka aminao tsy milaza aminao mba hanaovanao ezaka tsy milaza aminao mba ezanao misimisy kokoa tsy mampafantatra anao ny didy sy ny lalàna androany hoe efa nitandremanao ve le anina efa nitandremanao le anina ohatra mbola hitako miavinavina ianao ohatra mbola hitako mahangarika tsy hitanisanao ny karazam-pahotana ako na zay mavesatra na zay maivana mandroany te hiteny aminao any tenin'i Jesosy Kristy maivana io izy mora io izy za te hampahery anao androany tsy haiko hoe amin'ny position le avato ianao ve sa le position fa manaraka ny zanak'Andriamanitra taka ny zanaky ny lehilahy anankiray zanaky ny olona anankiray dia manahaka ny rainy zany ve ny zanako manahaka ahako tsy sarotra amin'ny zanako ny mianatra zay ataoko satria zanako izy mety atorotoroko sisa hoe ohatr'izao izy rehefa mahita ahako dia mahita ny fanaoko dia manao azy aninona tsy ampianarina ary tsy zany dia taka izany koa ny zanak'Andriamanitra zay mahatonga na miresaka n'ilay natiora ny olona tena zanak'Andriamanitra dia manahaka ho azy an'Andriamanitra raha Andriamanitra zany mahita fa mora ny miaraka aminy dia ny zanany koa mahita fa mora ny miaraka aminy tsy zany ny zanany koa mahita fa maivana ary ny zanany mahazo ny fitsarana io moramora indrindra zao tontolo zao mitady ny fitsarana io mividy ny fitsarana io karazana événement misy amin'izao fotoana zao mba haninona mba hampikalma le stress tsy zany ve nitanareo amin'izao fotoana zao ny olona mitady ny Facebook io aiza misy mampome na aiza misy accident be reny dia mataitra kely dia aveo mitady mampome indray aloha le olona nge mitady raharaha ao anatin'le izy tena hoe mitady karazana ao daholo izany zavatra aminy fa ny zavatra hitanao Facebook ry havana na zavatra hitanao eny amin'ny aina manjery na zay zavatra hiverin'ny fonao fa mety hampifaly anao tsy hitondra fitsaranao atsika zany ny tena zanak'Andriamanitra aloha dia tsy azo fitsarana amin'izany fa ny zanak'Andriamanitra dia ao amin'Andriamanitra no manovo androany te resaka aminao ny position antsika za mino fa ny akamaroantsika reto efa zanak'Andriamanitra za tena mino marimarina an'izany fa niteboka androany dia tena nan Jesosy aminao indray hoe makanisa kely aloha mba manokana kely aloha fotoana ho ah kely aloha
mba manokana kely aloha fotoana rahako aminao fotsiny aloha tsy fanompona tsy le fotoana lahady tsy hoe vitany androany dia ay amin'nyrovina indray moa misy fotoana amin'ny larobia amin'ny 12 hoavy ahako hiatrika amin'ny fiainana kely aloha dia hoavy indray non tsy hoe hiatrika amin'ny fiainanao dia hoavy indray amin'ny larobia na hoe hiatrika amin'ny fiainana indray vita larobia dia rovina indray moa amin'ny lahady amin'ny sivy ay hoavy indray le amin'ny lahady tsy izay ny fiarahantsika amin'ny tompo tsy izay ny fiarahantsika amin'ny tompo fa ny fiarahantsika amin'ny tompo dia tena isan'andro isa-minitra isa-tsekondra ary tena manentana anao zavatra tena hitako tsy haiko ianao zavatra anankiray tena isan'ny manke anahako tsy matsiaro hoe banga eo amina zavatra taloha tamin'ny toko hoe mbola kely tamin'izany fa tsapako le izy ary zao tena maniry mafy tatoko hoe tamin'ny 1995 tany na tany hoany 2000 latsaka dia tena na ny fiangonana na fitopo vavahana na ny fiangonana isan-karazana na fikambanana dia tena nylona tao anatina hoe fotoana feno isam-bolana tsy maintsy misy VE ohatra isam-bolana tsy maintsy misy fifadikanina ohatra misy zavatra zany manentana ny olona foana hiditra ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra hitadavan'ny olona an'Andriamanitra taty aoriana tsy ny atao fiangonantsika ihany resaka fa amin'ny karazan-javatra be dia be amin'ny karazana fiangonana maro hitako hoe misy zavatra efa very tsy haiko hoe ilay zavatra nytenaiko anao hoe mivoatra be ny fiainana koatrany hoe feran'ny olona hoe atreto ihany indrindra moa taorianan'izay Covid-19 zay tena nametraka limity be mihitsy ny fiangonana sy ny zavatra rehetrarehetra hoe atreto ihany dia taorianan'izay dia nanomboka zatra le kelikely dia efa izy izy koa moa ny tena marina ndraindray ny mpino efa tsy dia mamaky baiboly tsy fa mandray ny teny any am-piangonantsika samy makan'izay alainy eo hoe iza no mpitarika dia iza no anina dia samy mandray izay voarainy eo fa aty aoriana ny olona tsy dia manana an'izay firaisan'izay tsy manantona an'Andriamanitra tahaka ny antsoiny Jesosy hoe makanisa ny toriteny ny fitomba afaka ahafahantsika mandray zavatra fa mihoatra lavitra an'izany ianao manokana ao amin'Andriamanitra ianao le mirindrim-baravarana ao amin'Andriamanitra mbola manana fotoana ho an'izany ve tsika amin'izao fotoana izao mbola manana fotoana manokana ve tsika ao amin'Andriamanitra hoe anatonana ny raha nataontsika tamin'ny voalohany hoe hitokanana hitadavana an'Andriamanitra mihoatra tsika mitokana mitady an'Andriamanitra mihoatra ny fitsarana ny zavatra mitranga ry havana za tena milaza aminao io fikorontanana misy eraka izao tontolo izao io baiboly aloha tsy milaza mihitsy hoe dia ilaminy io avy eo tsy misy an'izany ato fo sisy hoe omeko fitsarana nareo manoloana n'io ady rehetrarehetra io na anao iny ny Russie na anao iny ny Ukraine omeko fitsarana nareo na anao inona ny vadinao na anao inona ny zanakao na anao ohatrany ahoana ny aretinao na ohatrany ahoana ny olana mbola isy eo misy olana mbola tsy takatry ny saina hoe hoavy eo za tsy mampitahotra anao ako fa misy zavatra tsy mbola tsy takatry ny saina mbola ozy isy anao nga zany ndray zany misy zao fa ozy aho hoe ny fitsaran'ny tompo efa vonona meloha androany tena tiantsika ny tompo naiza misy ianao miaino anahy io ho atsika rehetrarehetra tia metraka indray le fiadanana ao anatinao izy androany raha ohatrany hoe verivery kely ianao anatin'ny positionnao miaraka amin'ny tompo ahoana ary zany matsapavesatra miaraka amin'ny tompo ahoana ary zany miezaka be fa tsy ohatrany miaraka amin'ny tompo iny rivotra iainana efa elaela tsika tsy nanao hoe ianao ny rivotra iainako rivotra iainana zany tsy hoe ao aloha fa foka rivotra kely ary zareo fa vetivety fotsiny ao koa vetivety ezaka kely foka rivotra fa za mijerijery tsy ezahana ohatr'izay le izy fa ny fiarahana amin'i Jesosy tonga dia fiainana mora ny zioka kosa izy maivana netako ninona ny zavatra fahasarotana iainanao androany tsy fantatro jerefo sao dia le position nisaka jerefo sao dia le position no navotsitritsika hoe zange fa zanaka ny zanak'Andriamanitra mitovy jery amin'Andriamanitra ray mitovy jery aminazy raha very le position teo eo andao indray anatona
ny fahafahana mamerina le position iverina amin'loana dia fakanesana eo anatrehana. Tsy fakanesana ty ampiangonana afaka tonga ty foana ianao na tsisy olona raty afaka tonga eto ianao fa tsy manovy ninona zany, fa ny fanatrehanao, ny fanatonanao an Jesosy Kristy indray hoe anatona anao an Jesosy miaraka amin'ny eta mavesatra teneny mihitsy ianao koa nge tsy isy hoe maivana Jesosy fa tonga eto tonga efa tonga fa lazao mavesatra amiko ty zavatra ty Jesosy tsy zakako ty Jesosy nge mahita ndao iresaka ainao le nataony Joba Andriamanitra miresaka afaka miteny zay lazainao ianao fa ny olana amin'izao fotoana izao ny olona tsy dia manana fotoana amin'izany. Révélation raha ngany ilainay inona le révélation ny MC lazao le izy mety amiko tsy mety amiko. Ny olona mitady vahaolana azonareo ve le izy inona le zavatra tiany ny olona zao tea liana fampianarana isan-karazany. Ny olona zao tena satria le fiainana efa mivoatra be mihitsy dia le mpanompon'Andriamanitra koa mieritreritra mila mivoatra koa tsika amin'ny révélation tsika zany ohatrany be dia be mpanompon'Andriamanitra mieritreritra mila actualisena manaraka an'ity toetrandro ty le tenin'Andriamanitra fa aiza koa dia makanesany aty amiko foana ve no lazainareo fa misy zavatra misy tsy ambaratelo mila lazaina ampiny ihany azonareo ve le izy misy zavatra tedavin'ny olona ho ampanarahana amin'ny fiainana fa androany stop kely aloha izy sy ny tompo tandremo azaliana zavatra be dia be ny tompo ataontsika ahoana moa na dia haintsika daholo raha zavatra rehetra be dia be ny zavatra tsy mahasoa fa ny fahalalana ozy izy ny ten'Andriamanitra ny marina ozy izy manafaka le marina be dia be fantatrao le fahalalana be dia be indraindray za mampirisika anao za manokana tsy idirany amin'ny olona fa za tena manisika anao aza miditra amin'ny ady hevitra loatra ny amin'ity fiarahana amin'i Jesosy ty tany mafy zay anananao zarao zay hoan'izay olona miainanao dia zarao azonao ve za fantatrao foana hoe iza ny olona mitovy fanahy aminao fantatrao foana ny hoe iza ny olona mitovy jery aminao fantatrao foana iza ny fiangonan'Andriamanitra ohatranao za tsy miteny hoe iza ny fiangonan'Andriamanitra ohatran'ny USFM zay le resaka fa fiangonan'Andriamanitra le manana fanahin'Andriamanitra be dia be na raha lasa ranabavy zay fanerasera amiko zay no mahatonga na milaza hoe manana karaza fijerevana ny olona mahatonga le izy hoe mavesatra mahatonga le izy hoe sarotra mahatonga le izy dia nareo zany dia tsy ohatrany hoe amin'ny zavatra resahako fotsiny hoe ohatrany hoe za zao ohatrany ao anatin'ny fitendrena dia magaka ny olona mahita anahy fa ianao zany dia tena evangelika fotsiny zany zavatra tendrenao ianao zany tsy manao zavatra hafahafa mihitsy dia le olona manontany anahako hitako hoe mijaly be izy manontany hoe ianao zany tena tsy manao andreny mihitsy dia renge nefa be voly renge nefa n'izao za nefa mamaly anazy tsy manao alezy ahako tsy mahatsiaro vesatra na ankely ary azonareo ve le izy azonareo ve le mahasamy hafa le izy le olona amin'io tsy hoe olona mpisotro toka be iny olona mpivavaka koa le olona manontany anahy fa mba te hanao zavatra kely izy ao anatin'ilay izy dia mety hoe mahafinaritra anazy dia to amin'ny ao anatin'ilay izy tsy olana le izy fa natiora fotsiny le izy ny samy hafa natiora ny samy hafa androantsika aka fotoana kely dia hivavaka tsy ho lava ny teny fa zay tsy ho lava ny teny fa mino fa misy zavatra voarainao anatin'izay teny fo zay mety teny efa fahainao any hoe makanesa ty amiko androany tsy miresaka amin'ny olona hafa ny tompo fa ianao io mihitsy ianao le maheno anahy io mihitsy za mihitsy nyresahany androany makanesa indray loha ty makanesa ty fa ho restoreko indray le fiadanana ho restoreko indray le fitsaharana omeko anao le olanao aza mijery any aloha eto fantatro daholo nge ny olanao fantatro le adi-tsainao io fantatro le zavatra manavesatra ny fonao io fantatro le makarary ianao io na ny nofinao na ny sainao minao fa mifanahinao io fa ao tsara satria fanahin'Andriamanitra ny ao anatsika le fanamasina nefa nomeny atsika fa ny tompo malala ny zavatra rehetrarehetra dia te andamina indray ny fotsika sy ny fanahintsika izy entony zika kozy izy miaraka amin'i Jesosy ry havana dia fifaliana zany fiadanana zany manasanao hitsangana antsika amin'izao fotoana izao
Jereo hoe taiza le teboka nalatsaka anao. Jereo hoe taiza le mety hoe nahavotsitra ny fitsarana tao amin'i Jesosy. Raha mahatsiaro ianao hoe fotoana ny fibebahana, ozy izy ianao hoe za efa nanaovan'ny tompo asa be dia be, fa toa tsisy nahazona anaty koa reny. Ie, tsisy mahazona antsika reny. Fa soavan'Andriamanitra no mihazona antsika isan'andro isan'andro. Fa soavan'Andriamanitra no mbola matoy izao antsika. Izy no mihazona antsika. Fa indraindray tsika mahatsiaro amin'ny nofontsika ao amin'ny fisainantsika ao, misy zavatra be dia be fa manomboka mavesatra. Ozy izy Paul zay hoe zay nge ozy izy voageza manodidina fa tsy tery. Olona mitsahatra zany ry havana. Olona mitsahatra no afaka miresaka ohatr'izany. Fa tsy masonao mahita fatotra no ilaza fa malalaka ianao. Diso zany. Aoka tsy tsara velantsitsika. Aoka tsy tsara velantsika tsara velantsitsika isan'andro hoe ilaza hoe tsara ny tompo. Nefa ianao no olona manome tsiny an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra izay avelany hitranga eo amin'ny fiainantsika. Ilaza amin'ny tompo androany hoe ianao ny ilainay. Milanao fotsiny izay androany. Izay ho ataonao amin'ny fiainanay tsy maninona. Ovahanao ny olana tsy maninona. Hositranao ny aretana. Misaotra tompo. Tsy mbola ovahanao le izy tsy maninona fa misaotra anao. Fa ataovy tafahitanao, ataovy mahitanao zay. Ataovy mahitanao ny foko. Ataovy mahitanao, ataovy manaiky ianao ny fisainako. Mba ho tafatoetra atao anatiko ny fitsaranao. Mba hanana le fomba fijery takanao a Jesosy, fa fantatro fa rehefa milaza ianao fa mora sy maivana ny entanao. Izay ny tiako raisina fa tsy reto hitako reto tsony. Misitona naloatra ny aretina, misitona naloatra ny olana, misitona naloatra ny fahitako ny zava-misy. Naiza naiza. Fa aleo za mba hita le hitanao. Aleo za mba le tianao entiko no entina. Fa tsy netako intsony. Fa netako dia ho avotsotra eo am-pelantananao. Amotsitra ny zavatra rehetra eo am-pelantananao indray androany Jesosy. Fa andray le avy aminao. Dia le fitsarana zany. Ianao ny ilainay Jesosy. Milanao mihoatra noho ny hatramin'izay zay. Tsy maninona Jesosy raha hijanona kely aloha zay tsy saina ninninina mihitsy. Fa anomboka depart eo aminao indray. Raha misy olona eto androany Jesosy mety nisaka position tsy niala teo amin'izay efa nitahinao ny fanahany. Androany Jesosy ianao amerina indray. Androany mahita ny fosiny vony tsiraray avy ianao. Mahita ny tsiraray avy ianao hoe inona ny ao am-pony. Be dia be ny zavatra ao anatinay, be dia be loatra ny fahalalànay indraindray Jesosy dia mahatonga anay tsy mahafantatra tsony hoe fa ahoana marina izy ity. Ny fahalalànay indraindray ary ny toa mamery anay satria fantatray daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fa toa tsisy tanterakay ny zavatra rehetrarehetra. Androany Jesosy tena manantona anao zay a. Te ho restaurenao indray. Te ho averinao amin'ny sitraponao, amin'ny planinao indray ny fiangonanao. Raha misy zavatra tsy araka tsy namboleny tananao dia hongotanay zany amin'ny anaran'i Jesosy. Aka ho afaka amin'ny zavatra rehetrarehetra izay tsy avy aminao ny mpanomponao rehetrarehetra izay tonga sy mahenao zao teny izao. Aka le fahamarinana dia ianao Jesosy. Ozy izy ny teninao hoe marina ny manafaka anay tsy ho andevo. Mila ny fanafana avy aminao zay androany. Ianao hikasika ny tsirairay avy izay eto. Hikasika ny tsirairay avy izay manaraka n'izao fotoana izao. Mangataka aminao naiza toerana misy azy. Ianao no mamango ny fony tsirairay avy. Ianao no mikasika ny fony tsirairay avy. Fantatra Jesosy fa ny zavatra eto ambonin'ny tany tsisy azona ianteherana. Na hivavaka aminao zay ny ilamina ny tany. Na hivavaka aminao zay ny ilamina ny zavatra rehetrarehetra. Na ampitony ny ady na aiza tsy izany zavatra zany no ampitsahatra anay. Taka nyreto tanàna izay nitononao reto Jesosy hoe tena nanaovanao asa lehibe, nanaovanao asa maro mahagaga kanefa tsy nibebaka akory le olona. Tsy niova akory ny natioran'le olona. Tsy niova tamin'ny lalana falehany ny olona fa nitoy tamin'ny fiainana. Ary nitoy ny nangataka hatrany ny fahagagana sy ny asanao. Tao mibaiko anao fotsiny ny olombelona ankehitriny Jesosy. Mitaky hoe sitrano amin'ny aretiko. Va ao ny olako.
vonjeo ny firenenay ataovy zao zavatra ao tahaka ny mibaiko anao ny olona kehitriny fanahoana nefa tsy mibebaka ny olona. Androany Jesosy dia manantona anao zahay amin'ny fonay manontolo. Tsy fantatra hoe taiza ho aiza ny toerana nandavanay ianao, taiza ho aiza no taiza ho aiza teo amin'ny fiainanay na tonga anay namotsitra namotsitra anao ka na tonga amin'ny fitsaharanao votsitra ihany koa ny araka tamin'izany. Raha reraka izay androany Jesosy dia manantona anao. Raha mety milamina koa ny fiainanay androany dia manantona anao zahay satria mila anao ny fonay. Mila anao zahay tsy ny zavatra ataonao fa ianao fotsiny. Tsy ny zavatra fantatray fa ataonao fantatray fa anao ny zavatra rehetrarehetra ho anay ianao. Zay ilay zavatra nitenena teo hoe ianao tianay foana ny zavatra rehetrarehetra. Nanao iny ianao na mbola tsy hanao ininona ianao androany. Tianay ianao Jesosy. Fa androany zay ao anatin'izao afatra zao dia te-hiteny aminao fa tena mila anao loatra zay. Ianao ny tena tianay hitoetra atao anatinay. Mihoatra ny zavatra rehetrarehetra. Mihoatra noho ny filanay. Mihoatra noho ny zavatra rehetra tonga anay isaina androany fa tsy mafy le izy. Tsy mora le izy. Tsy sarotra le izy fa mora le izy miaraka aminao. Mora le izy satria ianao no atao anatinay. Ny fanahinao no atao anatinay. Raha maniry arivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any an-tany reniny, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo.